Zay ny amin'iny fa anisan'ny nankalaza ny andro esa-pirenena momba ny hazo itsika tamin'ity androandroany ity. Ry zareo teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana izay nanambara fa zava-doza no ateraka raha toa ka tsy ajaina araka ny tokony ho izy ireny hazo ireny mitondra ny voka-dratsiny ny tsy fisin'izany araka izany ny tompona andraikitra tao anatin'ity ministera ity. Tany Dindozy Madagasikara amin'ny resaka ala ahina horipaka ny ala malagasy raha mitovy fanjifana ireo hazo na tsy ilaza fotsiny amin'ny fanaovana hazo fandrehetana sy ny fampiasana ny doro-tanety. Raha ny fanazavana ny sekretera jeneraly ministera ny tontolo iainana sy ny ala dia tsy mifandraika amin'ny isan'ny mponina intsony ny ala izay mbola hita ankehitriny. Fanairana izay nataon'ny ministera nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala natao teny amin'ny kaomuna Ambalavao distrikana Tsimidrano izay nanaovana famboleka-hazo. Kotikotitsika hoe eo amin'ny isaka roapolo taona ny isantsika malagasy mitombo indroa avoeny dia raha mitoy izao dia any amin'ny farafahalavitra 5 taona any dia efa kotiny tsy manana atiala intsony isika malagasy. Dia raha izao famindratsika izao no tohizana mila fantatritsika hoe eo amin'ny 70 malagasy mahery eo no mampiasa kitay charbon satria tsy manana hividianana gaz ohatran'izay dia azontsika tsaina zany eo le filana amin'ny resaka tany tsika mahafantatra tsara hoe rehefa mahantra ny malagasy dia mety tsy dia mahavidy zezika sotrany dia aleo no mitevy ino no misy zezika vita mamaha rehefa mandoro izy dia raha pitsika izay filan'ny olona izay miampin'ny kitay sy ny arina dia 5 taona dia efa ngiaza amin'ny Madagasikara. Zanakazo ho 3 arivo ny volena amina velaran-tany 3 hektara. Misy kosa noho izany ny fomba izay fikojakojana ny zanakazo amin'ny famboleka-hazo ary miankina amin'ny fomba ilaina sy ampiasaina ilay hazo ny fomba fikojakojana azy. Maro isan-karazany izany ny zavatra tokony atao rehefa hikojakoja ny ala ary tena zava-dehibe fikojakojana ny ala satria raha velantsika amin'izao fotsiny anaty natiora dia tsy afaka tena hitombo tsara araka ny tokony ho izy sady tsy afaka mamokatra an'ilay vokatra tiantsika ho azo satria tsika izany vao mamboly azo dia efa mieritreritra hoe inona ny tanjona koa hoe hanao bois d'œuvre ve zasa hanao bois d'énergie dia arakarak'izay dia ny zavatra tena tsara tokony atao aloha izany voalohany indrindra dia misy an'ilay dégagement na hoe fisorohana izany hoe fisorohana manodidina izany ny zanakazo iny dia izay zao ilay premier dégagement atao atsy amin'ilay partie anankiray atsy dia mandritry ny taona vitsivitsy izany dia tsy maintsy anaovana izay dégagement izay foana izany ilay zanakazo diovina foana manodidina azy dia misy ny deuxième dégagement izany izay atao ery amin'ilay faritra anankiray dia ankoatran'izay rehefa lehibe izany ilay hazo dia misy indray ny atao hoe élagage ny élagage indray izany dia fandratsanana mba ahafahana mahazo an'ilay tahony le tronc mba hitsy tsara sy mba ho tsara fitombo izany dia tsy maintsy ratsahanana matetitetika izany ireo hazo ireo dia misy ihany koa izany atao hoe éclaircie ny éclaircie indray dia fanasorana ireo hazo izay hitantsika fa tsy ilaina na hoe le indésirable zany mety hoe misy hazo mifanakaikaiky dia esorina le anankiray izay hita fa ratsy efa hita mibilibiloka mety hoe vao miainga izy dia efa hitanao fa mibilibiloka. Mariana fa anisan'ny vatsian'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena vola ny fikajiana ny tontolo iainana ka anisany ihany koa mahasaro-piaro ireo firenena fahiny.